Toy ireo hetsika maro mahazatra fanao ny service culture eto anivon'ny Université Fianarantsoa dia natontosaina tamin'ity andro zoma voalohan'ny volana May taona 2024 ity ilay hetsika ara-koltoraly Fotea Romihila andiany fahatelo izay fitsidihana ireo toerana manan-tantara eto Mahatsatra ambony. Ity andiany fahatelo ity dia niarahana tamin'ny professeur Henri Samuel, professeur Hertina Andriamalala, ny avy ao amin'ny fitaleava-paritry ny fizahantany sy ny taozavatra. Ireo ray aman-dreny ara-drazana notroniny ireo mpianatra marobe izay manjato fianarana eto anivon'ny Université Fianarantsoa. Amin'izao fotoana izao moa isika dia hiditra ao anatin'ny lapa eto Bemasoandro izay miaraka amin'ny ireto mpianatra marobe ireto. Ato misy ny ray aman-dreny izay atao hoe hivatagnana. Maromaro ny délégation satria ity raha handro fiasana betsaka ihany koa raha manao izao ahetsika androany izao zava-dehibe izany ity androany ity ka faly fahasamahatomite ary raha fahasamahatomandrihy ary izao ro izao antsika eto amin'ny androany ity ka dia hafaliana izao ro iboahan'ny hehy koa ny fomba fitanao an'izay miditra tanteraka ato anatin'ny lapa amin'ity fotoana ity. Misy moa izany ny ray aman-dreny izay eto hitantsika eto toerana eto izao dia atao anatin'izao lapa izao eto moa izany ny ataontsika hoe lapa Bemasoandro. Eto ny lapa Bemasoandro, eto ny lapa misy ny hova Ramasy malaza Rompanarivo, nasandratra hova teto ny taona 7 raha tsy ahivina tantara. Eka roa ray aman-dreny, eto aby ny tegnatsika mianakavy, mifagnary siatrahina dia koa ny fitara saigny amin'ny lasin'andro androany. Tahaka an'izay moa fa amin'igny atao igny satria tsy poy matina hoana koa vatibativo vao ny feriny. Avy eto ny tegna ny mpianakavy indrindra fa ny tegnatsika mianakavy agny amin'ny lasin'andro androany. Voaloham-pitaromana dia manao zafady satria nahoana vanatanora ny mitondra ny resaka konefa soferiny magnadrify tamamiolona ka hoaho teo. Tra bolagna tagnanako volagna le korasa mahay ary mitarogna le korasa mahatatety. Agnaraka an'izay moa fa magnala ny signy ary magnala ny fondro satria ny signy raha haragna avy ko ny fondro raha vato malama. Tahaka an'izay roa ray roa reny fa ny atao igny fa ny masoandro raha langilany sa sony tao agnidia. Rehefa vita ny fombafomba sy ny tsiahany tantara efa lasa izay notanterahana tao andapa ihany dia niroso tamin'ny fandraisana fitenenana fohy ireo ray aman-dreny sy ireo rantsa-mangaika nitoto sy nahandro mamasaka ity fotoanan'io ity mialohany nandraisana ny tsodrano avy amin'ny hova Ramasy malaza Rompanarivo. Isa Ramasy malaza Rompanarivo hova eto lalazany dia metsodrano atsika mianakavy aleo alasana amin'izay zavatra rehetra atao ka hitarika an'ity fireneny ity ho any amin'ny ambony indrindra ka dia ray roa telo efatra dimy enora endrika velomana atsika mianakavy ho tafita ny lalana izay mbola lavitra ombana ka ny fifankatiavana ane sy ny fihavanana anjaka amintsika mandrakarivo ary ny fianarana dia tsy ho vita mandra-pahafaty fa dia engane ahay izay zavatra kasaina antsika rehetrarehetra anondrotana ny firenena. Efa zaretr'izay dia mitoy ny dia mitanjozotra hiakatra ny tendrombohitra ny lalaza. Vembegna famany andrana matetiragna iya
ianareo andalana moa zany izao andeha hiarasa ireo vosa lalazana ry satria vita ny natao ao amin'ny lapa izay iarasika nahita teo miaraka tamin'ireo ray aman-dreny nanao ny tantara fohifohy izay tsara ho fantasa ao anatin'io lapa taho zany ka amin'izao fotoana izao dia maro ny mpianatra izay hitasika lava be mihitsy ny karnavalina amin'izao fotoana izao marika izao fa liana amin'ity resaka fanandratana ny kolontsaina ety ny tanora amin'izao fotoana izao dia hitantsika io ery ambony be ry izao ny toerana izay handehanana io zany vosanalazana izay misy tanàna teo taloha misy toerana hitantsika eo moa zany misy tanàna izay mitoerany olo misy ihany koa ny zohy zoma izay masaka olo maromaro zany ho jerevantsika eo zay ary eo amin'io vosa-tazantsika avy atio misy ny vato farany lihibe zany zay lihibe tena lihibe atao mifaritra masetra-ambony mitarany ty ty somary seho mitarany be fa misaotsy andraika tetiranga ia hitety voisa ia leky manigna io abosa ia leky te vembegna famany andanama tetiranga ia. Ankoatry ny mahafialam-boly ny etsika toy itony dia tanjona ihany koa ny ampiroboroboana ny fizahantany anatiny sy fampahafantarana fizarana ny tantara tena nisy amin'ireo toerana maro isan-karazany manatantara eto ny faritra Mahatsatsamboiny iarahana amin'ireo profesiora manampahaizana momba izany. Fa ny pikipihana rana ny malina ko ny kitily ny Tsambovona spekndate anty rana leky ny troka magnatily agnaty nana zany ny tena nitiavako andeha aty dia tsara ny afantaranareo an'izay le lavabato dia lavabato zay mbola hojerentsika ny lavabato io zany no nivavahan'ny kristianina tamin'ny andro ny fanenjehana tamin'ny andro ranavalina voalohany rehefa nao enjehana ny kristianina taty Betsileo dia anisany nivavahandreo tao agnatin'io lavabato io tagny amin'ny lavabatony mitomboa dia tagny agnaty alany avalantsika anjasoa reo toeranareo zany misy andry zareo ka zany zany amin'ny lafiny fizahantany zany everika fa tokony hotrandratsika betsaka izy io satria raha fantatry ny vahiny fa toerana nivavahan'ireo kristianina reo io itongavany kristianina zany tongavany fa tsy tena fantany tsy tena fantany ary da ny mpitondra fivavahana eto amintsika tsy tena mahafantatra ka tokony asiantsika lanja fa tokony betsaka ny toerana eto amin'ity fianaratsoa ity tokony hampandrosoana zany halalan'ny olona atsika hampividi-bola koa zany ny faritra zany ny sisa ka zay anisany everika fa tokony atao zany ankoatran'ny tantara toy rabarava ny fitaronana ny hoe be fotodokona angalako man'izay kleky raha akorakory fa hay hotahino ka savelany fotobazagna say ezika tena marina fa linteza oro mizahako ary zana maretagna lakamisy klinsatery mizaha ary biby saragna isaorana manokana ny service culture ny université ny Fianarantsoa izay enina andro namasaka ity fotoana androany ity ao ihany koa ireo profesora am'rahalahy izay nitarika sy ny fampizara fahalalana makasika ity toerana manatantara eto anivy ny faritra Mahatsatsamboiny ity tsy adiny koa ny avy amin'ny fitaleava-paritry ny fizahantany sy ny tambozavatra mitronon'ireo ray aman-dreny ara-drazana ary indrindraindrindra ireo mpianatra marobe tonga namaly ny antso tamin'ny ety fotearony amin'izany fahatelo ity.